misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahalomeravantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alatsinainy ity efa liana hatrany ihany koa ny mizara ny ten'Andriamanitra ho anao. Raha indirantsika ny amin'ny lesona ny hoe dia vavaksika. Ianay tsara indresan'ny-danitra atolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Sotro anao izay iray eo satria mbola mena izao fotoana izao indray fa ny mandika ny teninao. Mikataka aminao indrindra izahay. Ny avana anao ny fonay ka aoka ny teny izay ho raisinay an'io mba hamelombelona ny fiainanay ara-panahy aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao hoe fanadiovana ny tempoly. Indraindray isika manao hoe raha mba mahita anankiray amin'ireo fahagagany ireny fotsiny dia tena ho tafajoro amin'ny fonoko. Aseho anjaona nefa fa tsy voatery marina manjakarivo izany. Ny tantarany nanadiovan'i Jesosy voalohan'ny tempoly ny Jaona 2:2 voalaza amin'ny 2:12 fa nisy dia vetivety nataon'i Jesosy taorian'ilay fampakaram-bady avy eo amin'ny 2:13 niakatra tany Jerosalema izy ankarazany Paska. Paska iray ihany no soritsoritann'ireo mpanoratra ny filazantsara hafa nandritra ny asa fanompoan'i Jesosy fa i Jaona kosa notsorotra Paska 3 farafahakeliny. Any amin'ny fiafaran'ny asa fanompoan'i Jesosy no iresan'ireo mpanoratra hafa ireo momba ny fanadiovana tempoly. I Jaona kosa miresaka fanadiovana tempoly any amin'ny fiandohan'ny asa fanompoan'i Kristy. Miavaka ny fitantaran'i Jaona n'io trango io ary hafa ny fomba fiteny sy ny fihetsika aseho ao. Ko azontsika tsaina fa indroa nanaovan'i Jesosy ny tempoly. Ny voalohany nanambara ny fanombohan'ny asany ary ny faharoa namarana ny asany. Tsy afaka nitondra biby atao fanatitra ny akamaroan'ireo mpivahiny no ny alaviran'ny dia mandritra ny Paska. Tsy maintsy mividy ao Jerosalema noho izany izy ireo. Nasihana tsena voatokana ho amin'izany ny kianjon'ny tempoly. Ankoatran'izany ny vola aloha amin'ny tempoly dia tsy azo atao vola vahiny, koa nanome asa ho an'ny mpanankaly vola izany. Nisy vokany roa ny fihetsika nataon'i Jesosy. Voalohany rehefa nasaina nafindra toerana ny tsena dia nampanano sarotra ao koa ny raharahan'ireo mpivahiny ho amin'ny Paska. Faharoa mora kokoa an'ireo nitady marina n'Andriamanitra kosa ny azo fananjamana ara-panahy tao amin'ilay toerana masina. Nangataka famantarana ireo mpitondra fivavahana izay azo lazaina ho mitombina ihany, manasongadina ny lanja ny fahaminanena marina ataon'ny mpaminany marina ny Deutéronomie 3:13 sy ny 5:20 fa izany famantarana tsy azo hidian-kevitra avy amin'Andriamanitra ny mampaminany ny olona anankiray. Nanantena mafy hita fahagagana manaitra ny jiosy ka ny fanambarana tsy azo hamarinina raha tsy any amin'ny ho avy no nataon'i Kristy. Maro no nino rehefa nahita an'ireo famantarana nataon'i Jesosy saingy nandao azy ny ankamaroan'izy ireny. Anisan'ny tanjona fototra kendren'ny Jaona
ny ahatonga ny mpamaky ny filazantsara ao anatiny isika hino fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra. Naneho ny fanantenana sy ny fahalehibiazan'i Israely ny tempoly Jerosalema ho an'ireo Jiosy tamin'ny andron'i Jesosy. No arian'i Jesosy tamin'ny tempoly ny tenany, nataony ohatra mihitsy zany. Izy no tempoly vaovao amin'ny mahateny tonga nofo azy. Rehefa mamerina amin'ny tantara sy mamerina amin'ny saintsaina ny tantaran'i Jesosy isika, dia tsy mifandray fotsiny amin'ny teny voasoratra fa amin'ilay teny tonga nofo ihany koa. Raha fitinina ny lesonantsika androany dia makafaka ny tempoly an'i Kristy, ny fanadiovana ny tempoly ary indrindra ireo nahasarotiny azy indrindra makasika ny zavatra rehetra atao anatin'ny kianjan'ny tempoly. Noko fa ny lesonan'io atonga anao hamaky ihany koa andinika ny Jaona 2 fa anao hamaka lesona ao anatin'izany. Amen. Vavakisika. Ianay tsara Andriamanitra atolotra ianao ny dera, laza, ny asa sy ny voninahitra. Saotra anao izay iray eo satria mbola nomenao izany lesona izany ary fifaliana tokoa no ahafahanay mandray ny teninao iny. Aoka izany tsy handalo fotsiny amin'ny fiainanay na ho zary tantara fiaino, fa aoka kosa ahatonga anay andinika, haka lesona ary ahatonga anay tombo finoana sy tombo famatorana amin'ny fanarahana anao. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.